arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:1. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluia. Amin'ny vivany lehibe indray lasina vavamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia miarabantsika tsirairay avy izay hitratrantso eto miaraka aminay indray anatin'izao fandarana vavaka fiambenana izay ranao fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy tahiny tompo isika menakavy dia faly be indray ny tenako mihaona aminareo eto androany manona fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy izay tratrantso. Tonga soa raha androany no tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tena lahatra Andriamanitra ny atongavana fa za manontany tsony hoe fa maninona ampy tonga eto fa za resy lahatra fa tsy tonga fotsiny eto ianao fa tena misy rahalahy ilan'ny tompo anao. Halleluia. Ka dia miarabanao tonga soa raha androany no miaraka aminay maharetatra amin'ny farany ary raha mampahery anao ny androany dia tongavandray rapitso. Halleluia. Iaraka tsika amin'ny adiny iray sasany hoe ny fotoana iarahantsika eto adiny iray sasany izay inona fa adiny iray sasany ahafahana mampahery anao. Halleluia. Ahafahana mifampahery, ahafahana mamoky anao amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy taka nidiranao eto ny nivoahanao eto izay ny faniriana amin'ity androany ity. Tahiny tompo isika rehetra efa-paketo ihany koa raha navavitsika me manambotsoa. Halleluia. Ao amboazy ao raha navavy me manambotsoa izy ny tafiditra voalohany teto androany menatsodrano izy miaraka aminareo any Koweït, Arabia Saodita, any Chine, any Madagasikara ary any Oman. Ity any tsodraninao raha navavy me manambotsoa Isaia 7:17-7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe eny hatramin'izany andro zany no izy ary tsy misy marombaka amin'ny tanako miasa ka iza moa ny asakana an'izany. Dia azo antoka fa hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra raha navavy eme manambotsoa ary tsisy nizanizana afaka hanakana izany, tsisy ninona azo atao hanakanana an'izany Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao izany. Ka dia tongava arak'izay irin'ny fonao Andriamanitra mombanao. Halleluia. Izay ny tsodrany me manambotsoa Fransa naraka azy tao Mami Koweït, Azana Monique Koweït, Soameva France, Ricarac France, Angèle Pagès France, Nachela AMG France, tonga soa ranabavy Natasha. Halleluia. Ranabavy Natasha efa mpiaraka tamintsika teto any taloha tany aloha tany dia eto indray izy amin'izao fotoana izao tahiny tompo ranabavy Natasha, Nachela AMG et Aingodina Rodriguez, Arabie Saoudite, Samina Camaradin'i Jesosy France, avec Radio Elson Madagascar, Ricarac France, Radio Sylvie Koweït, Marie-Angela Oman, tonga soa i Anitra Corinne France moa Anitra Corinne raha tsy diso azafady. Jesosy Mpandresy Madagascar, Kodaniela Belgique, Bertsava Koweït, Farantalina Marisalina Madagascar, Virgilina France, tonga soa ihany koa
marina tiana Canada, tonga soa ihany koa Lovely-Tina France, Marie-Jo États-Unis, tahiny tompo Andoandry France, Tina Rakotorazaka, Tsisisona Natacha, na Sheila. Andoandry France, Tina Rakotorazaka France, artisanale de Madagascar France, Marie Hortensine Koweïty, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Kekerandrina Soly Madagascar, Zanasoa Sylvie Koweïty, tonga soa tsika menakavy, alleluia. Fa ny mahita anareo mahireza maritatra amin'ny farany taona na miny tsomakrina tahiny tompo ihany koa ianao. Andao aloha mialohan'ny fampiarabantsika sy toezika amin'ny programme manaraka, andao aloha tsika hivavaka hametraka ny fotoantsika ampitan'Andriamanitra. Andao aloha dia ampandrosotsika avy hatrany mpanavavitsika mami avy any Koweïty, izy no hivavaka hametraka ny fotoana ampitan'Andriamanitra. Rahavavy mami, anao ny fitenenana. Pastera dia tahin'i Jesosy antsika rehetrarehetra. Jehovah-Andriamanitra io, mbola faly misaotra anao zahay. Misaotra anao Jehovah-Andriamanitra satria mbola velonay nasoaman-tsara nay rehetrarehetra Jesosy nitahinao nandritra ny tontolo androandroany ity ka hatramin'izao. Teny fanatrianao Jehovah, teny fanahinao masina ny fahasoavanao nanaraka anay Jehovah-Andriamanitra. Ny fanahinao masina Jesosy nitaridalana anay, ary mbola ny fanahinao masina koa Jesosy mbola nanananay etaeta Jesosy andeha ny teninao amin'ity alina ity. Tahidy Jehovah-Andriamanitra ny teny rehetra izay afafendroany Jehovah-Andriamanitra ny toriteny izay entin'ny mpanomponao Andriamanitra. Tena ho tahidy Jesosy hitondra fifaliana, hitondra fiadanana anatin'ny fonay rehetrarehetra izay mandray hafatra avy aminao amin'ity androany ity. Betsaka Jesosy izay mety kivikivy, betsaka Jesosy mety reradreraka Jesosy mangataka ny fanahinao masina ne Jesosy avy amin'ny alalan'ny teninao, ampahery Jesosy ampitraka Jesosy nizaniza izay tonga eto Jehovah-Andriamanitra, azavela ho isy verimena Jesosy, azavela misy ho ialamena Jehovah-Andriamanitra, fa tena andrekasiky ny fanahinao masina, andray hery avy aminao Jehovah-Andriamanitra satria ianao Jehovah-Andriamanitra hiasa eto. Aoka ny fanahinao masina tena hiasa eto Jesosy, ameno anatin'ny fony tsirairay avy, ampaka anatin'ny fanahiny tsirairay avy Jehovah-Andriamanitra. Votosi ny teninao zahay Jehovah-Andriamanitra, votosi ny hery aminao zahay Jehovah-Andriamanitra, ary ny connexion izay ifandraisanay eto Jehovah-Andriamanitra, tena ny fanatrianao ny fanahinao masina efa hiasa Jesosy, ahikasiky ny connexion rehetrarehetra ny ranao Jesosy, tena mpandeha soamantsara ny fitaovana rehetra izay ampiasainay amin'ity androany ity. Andeha tsara Jesosy ny connexion, tsy ho tapatapaka ny fandaharana Jesosy, izay rehetra ataonay amin'ity androany ity Jehovah-Andriamanitra. Aoka ny fanahinao masina ne Jesosy hialoha lalana izany Jehovah-Andriamanitra. Ny fanahinao masina ne Jesosy tena andrakotra ny fitaovana rehetrarehetra ny ranao sola. Ny fanahinao masina ne hitaridalana, ny fanahinao masina ny olon-tsindrindra Jesosy, pastera izay amelabelatra ny teny tena ampiasay Jesosy, ampiasay ho izy Jehovah-Andriamanitra. Milanao izy Jehovah-Andriamanitra, ny fanahinao masina ne Jesosy hiasany, ny fanahinao masina ne Jesosy anjaka ao an-tokantranony Jehovah-Andriamanitra. Ka izy rehetra maniry hiaino ity fandaharana ity Jesosy, hiaino ity teny ity Jehovah-Andriamanitra, anao ane Jesosy manokana izany olona izany mba tonga soamantsara andray hafatra avy aminao Jehovah. Matoky ny fanatrianao sy ny fomba anao any tsirairay avy Jehovah-Andriamanitra, ny teny izay afafeto Jehovah-Andriamanitra, tena apaka anatin'ny fonay Jehovah. Misaotra raha eo, alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andrarabavitsika mamitsika tao anatin'izay vavaka izay mitazatapaka ny fandaharana. Pekary fotsiny ilay j'adore, fa raha sanatria tapaka moa io dia tsy maninona akory izany, fa raha-pitso tsika mioneto. Halleluia. Marina tiana Canada, izaho mbola sy narabaiko teo, efa narabaiko teo tena ankoatr'izay. Marina tiana Canada, Mampionina France, izay mbola sy narabaiko teo anatin'izay rehetra izay. Tonga soa daholo tsika rehetrarehetra, andao ary tsika ry havana hihaino hira. Halleluia. Androany nandresaka tamina olona karazany roa izay mivady, samy nresaka tamin'ny olona rairay avy. Dia ny zavatra itovizan'ireo olona ireo samy ao anaty olana mafy be, olana ngeza be, ary azo lazaina hoe olana miatra manaina daholo.
so iantsika fa manana an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia mora tsoina amin'ny andro fahoriana dia vao miala avany le olona dia zao fotsiny to dia courage fotsiny hoe tsy olan'izany fa eo Jesosy. Alleloia. Dia izay mahafinaritra be amin'ilay izy. Nisaniza mandalo olana eto androany dia teny aminao aho hoe mbola misy ny azontsika iantefana farany Jesosy. Hoe rehefa nampahairan'ilay olona teo hoe raisy hoe manana basy ianao dia bala ray sisany ao. Dia izay mantsy anazy ity farany ity assuré tsara. Alleloia. Assuré tsara ity koa anankiray farany ity dia le ao amin'i Jesosy zany dao ivavaka matotra amin'izay tsika. Io sisany azontsika tenaina. Tsy efa lany aiky ve tsika rehetrarehetra? Efa lany aiky tsika. Tetezitsika izao tontolo izao fa lany aiky tsika. Fa ankehitriny raha manoloana anareo izany olana ngezabe izany dia izao no tadidio. Tsy nataon'Andriamanitra nandalondalo fotsiny ny zanak'Israely andreo karazana olana maro izany mandany Jeriko izany levana tsy nisy rindrina ngezana izany. Amin'izao iainantsika izao tsy misy tsony ny rindrina ngeza noho izany mandany Jeriko fa ny muraille de Chine aza mbola kely fa ny mandany Jeriko ngeza. Matona ny on'Andriamanitra io azon'Andriamanitra natao rindrina tsotra mur 22 na mur tsy fantatra za tsy maçon fa hoe azira fotsiny. Fa nanaovan'Andriamanitra ny ngeza be dia mba ho tantara mipetraka fa tsy nisy rindrina ngeza noho io nazeran'ny fitsofana anjomara. Fa izany tena nareo androany niza izy tonga eto mandalo olana. Tsy ngeza no mandany Jeriko akory ny olanareo. Fa mbola ilay Jehovah Andriamanitra nanjera mandany Jeriko, io Jehovah Andriamanitra afaka manjera ny olanareo. Fa izao fotsiny any angatahako bala ray sisany anananareo dia ny bala ray iny aza tifitifidanitra iny dia alevalevany fa assureo herin'Andriamanitra io. Ndao tsapaitsika indray ny herin'Andriamanitra. Amparizako anareo rehetrarehetra tsy akanavaka na mandalo olana na tsy mandalo olana indrindra ho an'ireo mandalo olana tirtia dia tena na rahalahy ianao na ranabavy dia tena mahereza rahalahy mahereza ranabavy ao anatin'ny ady sy olona izay mahazo anao. Fa isaky ny mahita olona ao ampaherezana mifanenamboka mitondra olana ngezabe dia izao mba zavatra ao an-tsaiko Jehovah misaotra fa irevele anao indray izay. Halleluia. Misaotra fa tena aneo anao indray zahay mpanomponao ilaza ny fahatsaranao dia anambara fa lehibe ianao, anambara fa tsara ianao. Mahereza courage daholo fa inona moa tsy vitan'Andriamanitra. Raha voamaly tsika ny toro-teny hoe izany Jehovah Andriamanitra ny lofo rehetra mo misy zava-mahakaka lehibe mo misy zava-mahakaka izay tsy haiko atao fa ary Jehovah Andriamanitra koa ny teny antsoy dia hovaliko ianao dia aneoko zavatra lehibe sarim-pahatarina daholo. Manomboka eto izany ianao raha vonona ianao hitady an'Andriamanitra hiantso an'Andriamanitra dia tadidio manomboka androany lehibe sarim-pahatarina daholo ny zavatra vitanao. Zavatra mbola tsy hitanao tany an-dadarabe, tsy hitanao tany amin'ny dadato, tsy hitanao tany amin'ny tonton, tsy hitanao taizataiza, tsy hitanao tany amin'ny filoha-pirenena. Lehibe sarim-pahatarina daholo no hitanao manomboka eto. Raha mino ianao raha manaiky ianao ndao hiditra lalina. Mahereza rahalahy mahereza rahalahy. Hiditra amin'ny Sinisichuya tirana Eusena tirana Toma veri saina Tikarava Maherizarala
mafinadinao mahery tsaralahy mitokombanao mivavatranatrany fa io andalony fa tsy maitsiko ka ompandresy anao mahery tsaralahy fa aza kivitsany mahery tsaralahy mbola eto tany Andriamanitra mahita izay matsaratsika sady anao miaraka aminy. Rahalahy tsarofa tsy manan'izay raha masozay taona ary raha mbola izy koa ny farany dia tsy vola velively ny famitenantsika Laksina pera kivali fasambarana nitsilani visarana jawamini Lalu sarala mafinadinao Maire sarala tukubanao Tani bayi wadalani Katsibay sibo Kaupa desana Mayi sarala Baasa kibisane Mayi sarala Tambula yetotale Ajilani samaita Isay matsaratsika sadiriana miaraka aminy mahery saralahy mafinadinao mahery saralahy mitomponbanao mivavatrayatrany ka io andalonyany Katsinatsibo kaupanesy anao Mahery saralahy baasa kibisane Mahery saralahy mbola eto tany Andriamanitra mahita izay matsaratsika sady ery anao sady ery anao sady ery anao na miaraka aminy Jehova niady anareo fa ianareo kosa andino sady ery anao sady ery anao sady ery anao na miaraka aminy Halleluja, marina zany. Tsy miady rery ianao raha miaraka amin'Andriamanitra ry havanao manala. Tsy miady rery ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra fa manana finoana. Halleluja. Ary ny finoana io dia mila manana an'io fotsika isan'andro isan'andro. Na miatrikady ianao na tahin'ny tompo ianao dia tazomy foana ny finoana. Halleluja. Mangoritsina hono ny izy mangoritsina io. Mangoritsina izy, mangoritsina ny eno an'ilay hira. Izy teo ohatrany kotsy nandalo teo mangoritsina. Lina mangoritsina mihitsy maheno ny hira fa mahakasika pendry. Any tompontsika rehetra misaotra Lina. Izy ambola tsy narabaiko. Itody Raolsoa, France, Marie Angela, Oman,
tonga soa fahaberazana kadapa Koety, dia kadaka malalako France tonga soa. Halleloia. Jesosy mpandresy Madagasikara, Iama, Koety, na Antony Irina Borotona avao, Liban, tonga soa tsika mianakavy. Tsiriam-Boaramiel, France, tonga soa. Erika Rack, France, Kota Leoni, Koety. Halleloia. Marina tena mampionona. Tadao tsika niala fa maherezy. Raha nandresy izay dia ahoana moa tsy handresenareo. Raha nitahiny tompo izay ahoana moa tsy hitahiny tompo anareo. Arao ny lalana nalehanay dia ho hitanareo voninahitra Andriamanitra. Jonatana, Koety. Allemagne fa ninanay Koety moa ary Jonatana. Allemagne. Efa tsy nijery fotsiny le Koety. Ihaja domona Allemagne. Zay ka Antsasika Patitry, France, Andrina Solo, France, Antonina Borotona avao eo anteneko teo. Tiako be le hira ozy izy Ranabavy Itody. Tsy miady rery tsika Antsasika Patitry miaraka amin'ny Jesosy. Halleloia. Tahiny tompontsika mianakavy dia tonga soa. Mahereza daholo misaotra betsaka aloha fa sao dia sendra sanatria mbola adiniko nakasitraka Ranabavitsika mamy teo. Misaotra indrindra anao tamin'ny mpafaka mamy sy matsiro. Andriamanitra manakaiky fahasoavana hamary fitianao mami. Tomboa amin'ny ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Halleloia. Mba manao mamanky fianakaviana marina izy. Halleloia. Misaotra antsika rehetra. Zao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa naka baiboly nareo dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Tenin'Andriamanitra izay rahantsika amin'ny Ranabavitsika Lina. Halleloia. Ranabavy Lina artizanay de Madagasikara, izy nitondra antsika amin'ny tenin'Andriamanitra androany ka dia maka toerana tsara nareo dia maka baiboly fa hian'ny tenin'Andriamanitra. Vita ny toroteniny dia miverina eto ihany ny tenako mamelabelatra ny toriteny takany mahazatra. Tahiny tompo ary Ranabavy Lina anao avy hatrany ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy ika mianakavy izay miaraka manaraka indray izao vavaka fiandenana mamitsika izao. Dia raisiko fahasoavana ho mandrakariva ary havana malala ny mbola afaka hoe mandray sy mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika indray. Indrindra moa amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao dia voalohany amin'ny fandraisako anjara indray izao. Ka dia rehefa vonona isika tsiraray avy dia sokafy ary amin'ny baiboly ao amin'ny Jaona 4:40 andininy 12 no vakiantsika. Jaona 4:40 andininy 12. Rehefa samy miara-mahita dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho mankany amin'ny iray. Amen. Ny soramandry etsy ambony moa dia milaza hoe ny nampiononan'i Jesosy ny fon'ny mpianany sy ny nilazany ny amin'ny fanahy masina. Ry havana, Jesosy moa ny antony nahatongavany teto an-tany dia namita iraka. Ary eto amin'ity 4:40 ity sy ny manaraka ao dia fampimanan'i Jesosy ny ireo mpianany ny andao zany an'ity tany ity, tsy maintsy ialany amin'izy ireo. Dia izay ny antony hoe nampiononan'i Jesosy ny fon'ny mpianany. Ary rehefa nanambara izany moa izy hoe handeha izy dia hanamboatra fitoerana izay akany an'ireo mpianatra ireo araka ny voalaza eto moa izany atao amin'ny nao vakiantsika mihitsy ny andiny voalohany ka hatramin'ny 2:10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany
dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izahay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatra izay alehanao, ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy: Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nafantatra ahy ianareo dia ho nafantatra ny iraiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy: Tompoko, aseho anay ny ray dia ampy anay izay. Hoy Jesosy taminy: Izay elo izay no efa nitoerako eto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va aho Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe aseho anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko manao ny asa. Minoa ahy fa izao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa ihany aza. Eto ry havana dia toy ny hoe mahita endrika mpianatra tsy mahatoky misalasala izany tsika raha arak'ilay ten'Andriamanitra novakiana teo. Jesosy efa nilaza fa hoe andeha hamboatra fitoerana ho azy ireo rehefa hiala eo. Dia i Tomasy ny teny hoe tsy fantatra izay lalana. Ahoana nahafantaranay ny lalana? Mahavariana ry havana, torak'izany koa Filipo, aseho anay ny ray dia ampy anay izay. Teny ohatran'ny hoe teny masika, teny entitra, endrika teny masika, endrika teny entitra, izany teny izany toy ny hoe ohatran'ny hoe tsy nahafantatra an' Jesosy, nefa izy ireo ry havana dia nandritra ny fotoana izay nateto ambony tany an' Jesosy dia nanaraka azy teny foana izy ireo. Dia tokony ho fantany hoe iza marina moa Jesosy raha ny zavatra rehetra izay nataon'i Jesosy niaraka tamin'izy ireo. Raha angamba Jesosy raha hoe nanao CV tamin'izany andro izany ry havana dia tena asa page firy, cahier firy no lanin'i Jesosy nanambarany ny zavatra ny asa rehetra nataony teto ambony tany. Dia tokony hoe ampy andresy lahatra tsy tenenan'ireto mpianatra reto an'izany teny izany, fa misy endrika izay, misy endrika ohatran'ny hoe fisalasalana tsy fahatokiana eo amin'ny mpianatra Jesosy. Ary izay indrindra nahatonga azy niteny tamin'ity 12:20 ity hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Izany hoe raha manao ny asa antsika dia mazava ho azy fa mino azy, satria ny finoana azy ry havana dia fanekena azy. Ny olona ekena izany dia olona tiana. Ary dia ohatran'ny hoe mandeha mandeha ho azy ny asa atao, satria fantatrao hoe iza moa Jesosy dia inona ny zavatra nataon'i Jesosy. Raha tianao Jesosy dia lasa mandeha manao ny asany ho azy ianao. Ohatranà ry havana, mba te hijoro vavolombelona amintsika kely ahako. Zahako vao 2 taona mahery kely izao no andraisako an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Tena niarahako, tena hoe sy fampizara ny fiainako manontolo tamin'i Jesosy. Za efa nivavaka ihany teo aloha, fa hoe vavaka fotsiny tsy mbola niditra lalina toy izao ianako amin'izao fotoana izao. Fa tena hoe olona roa samihafa mihitsy ry havana, za taloha sy za amin'izao fotoana izao. Tena hoe mahay mahatsapa mihitsy hoe izay tokoa ilay hoe manana finoana azy tanteraka dia lasa manao ny asany ho azy, vao irahany ianao. Satria ohatranà manokana ry havana amin'izao fotoana izao dia izao ohatra na izao toriteny izao arany hoe taona vitsivitsy tao aloha tao tsy nieritreretiko mihitsy hoe andeha toriteny izany ry havana. Izaran'ny tenin'Andriamanitra izany, zavatra tsy haiko izany. Torak'izany koa ny fanaovana délivrance ry havana, izay tsy
tsy mizanizany hoe afaka anao izany kanefa dia za dia afaka mijoro vavolombelona amintsika ary havana malala fa mba anisany mandray anjara amin'ny fanaovana izany asan'Andriamanitra izany mandroaka demonia, ny asan'ny demonia. Eo koa ny fitondranam-bavaka ary havana, izany dia santionana ary tsy izary ery ihany fa tsika tsiraray avy ireo dia inoko rehefa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika tsiraray avy dia misy asan'i Jesosy ataontsika any, mahavita asa maromaro ary Jesosy mihitsy dia milaza fa toy ny manome tso-drano antsika mbola hanao asa lehibe ary hanao asa lehibe noho izany aza izy. Jesosy mihitsy dia maniraka antsika mbola hanao zavatra mihoatra lavitra. Dia izany mihitsy ry havana malala no tiako hanentanana antsika amin'izao fotoana izao hoe satria moa ny fiainana eto amin'izao tontolo izao tena hitantsika mihitsy fa tena fa mikorotana miaina anatin'ny zavatra mampiororo ny olona. Fa na ny mpanompon'Andriamanitra raha ry havana dia mampalahelo fa indraindray misy tsy manatanteraka ny asan'i Jesosy intsony fa tena hoe lasa izy indray no maneho mialoha no ny asa tokony hoe Jesosy ny tokony ataony mialoha lalana vao izy lasa nitsombadika indray ilay andraikitra ry havana, lasa izy vao Jesosy, ny anarany vao tonona aloha vao Jesosy. Indraindray raha tena tsisy resaka Jesosy intsony fa tena hoe mifanohitra tanteraka amin'izany no hitantsika indraindray amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia izany mihitsy ry havana malala no mahasarika aho hoe za ianao mbola mino amin'i Jesosy ve tsika? Satria izy miteny hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Tsika izany dia tena irahan'i Jesosy hoe hanao ny asany koa. Satria tsika ry havana malala dia mbola vokatry ny fahasoavany sy ny famindram-pony ny antony mbola havelomantsika ka raha itsika no fidiny hoe anatin'ny maro mba hanao ny asany dia ndao tsika ry havana anatanteraka an'izany teniny izany satria izy anefa ny teny fa izy nandeha izay ka mbola nanamboatra fitoerana ho antsika ihany koa tsika koa anatin'izany nanamboatra fitoerana ho antsika ary ho avy izy aka-tsika tsiraray avy. Amen. Fa dia izany ry havana malala no mba teny kely izay fampizarako amintsika manasa antsika hoe andao mbola hanohy ny asan'Andriamanitra, andao tsy ho kivy, andao hanohy foana fa fantatsika fa Jesosy mbola hiverina aka-tsika dia hitondra antsika any amin'izay toerana efa nomany antsika tsiraray avy. Dia mahay reza be amin'ny asany dia mijoro hatrany fa Andriamanitra tena tsara sy mpanao tsara io Andriamanitsika io ary tsy miasa rery tsika fa izy manaraka antsika sy manohana antsika foana amin'ny izay rehetra mahakasika azy dia tena hoe ataony amintsika izany. Dia mijoro hatramin'ny farany ry havana malala dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Aleloia. Amen. Haleloia. Mankasitraka indrindra ny tena navitsika navatsika lina Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany zokolina. Haleloia. Maherezatra ny hatrany dia Jesosy hamaly fity misaotra indrindra. Haleloia. Misaotra anareo koa mankasitraka azy mampahery azy foana ny mampahery an'ireo ankizy ireo foana ny fankasitrahana avy aminareo mankasitraka azy tsika tamin'izay asan'Andriamanitra mahafinaritra tena Andriamanitra mampahery izay mety ny teny izay. Ny mbola tsy voarabako hitako tao zao Andrina Suzaila Suisse tonga soa dia izay ihany zao hitako mbola vaovao tsy mbola voarabako teo. Misaotra rana Babilina Andriamanitra ny hamaly fity mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ianao. Namaky misy ny Jaona 4:4 dia ny voalohany ka hatramin'ny 12 tao tamin'ny tena nivakiny teo. Za kosa indray hifantoka eto amin'ity andinin'ny 12 ity. Haleloia. Ao zany nifantoka ny fameraberarana amin'ilay hoe vakiko amin'ny anarantsy Jaona 4:4 dia ny 12 manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no hataony koa ary hanao asa lehibe noho izany izy satria izaho mankany amin'ray ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mankalazahana ny ray eo amin'ny zanaka
raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Aleloia. Zay no velabelaritsika eto androany. Hoy Jesosy hoe zay mino aho dia ny asa ataoko dia ataoko. Mazava be zany. Inona moa no zava-zavaina amin'izany ry havana? Raha mino an' Jesosy tsika tsy andeha hanao asan'ny devoly. Fa na ny asa, na ny fitondran-tena, na ny fotom-pisainana, raha mino an' Jesosy tsika dia tokony hananantsika izay. Ary izay no mahatonga antsika hoe kristianina. Aleloia. Avy amin'ny hoe Kristy. Fanaradian'i Kristy. Dia ny asa ataon'i Jesosy izany dia ataontsika. Dia izao tsika reto manao ny asa ataon'i Jesosy. Inona moa ny asa ataon'i Jesosy? Izy avy ny afaka mba mitanisa izy hoe inona avy ny asan'i Jesosy fony izy nanao asan'Andriamanitra mba hitanareo hoe nataony. Mitory teny izy. Alohanareo no miteny inona avy zao mba tadidinareo hoe mba tsapanareo hoe inona ary zao ny asan'i Jesosy nataony teo tamin'izy nandalo teto an-tany. Mitory teny, nanasitrana, misaotra ny tojo. Izy koa mbola mahita hafa. Mitory teny, nanasitrana, nanao fahagagana. Aleluia. Nanala démonie. Aleluia. Nanao délivrance. Manasitrana, misaotra ny Suzelle, misaotra ny Sylvie, misaotra ny izavy ny efa namaly teo aloha teo. I Ajaska Patitsia nampianatra. Zany zao na asan'i Jesosy koa zany. Aleluia. Nampianatra. Nampitombo mofo. Zany hoe nanao fahagagana. Nanasitrana, mitory teny. Nampianatra. Nanangana ny maty. Misaotra ny Charline. Misaotra ny Zamina. Aleluia. Nampianatra, nanasitrana, nanala démonie. Nanangana ny maty. Misaotra anareo. Nanangana ny maty. Mampahery. Aleluia. Marina zany. Mialohan'ny nanangana Jesosy an'ilay lehilahy tao anaty trano vorona dia nampahery an'ilay ramatoa izy aza mitomany. Aleluia. Aza mitomany. Nampahery amin'ny Maria sy Marta izy. Aza malahelo, aza mafa. Hitsangana ny anatahanareo. Aleluia. Nananatra. Tondra fiadanana. Asan'i Jesosy daholo zany. Ary nareo mitantara ireo, nareo manoratra ireo, dia isika ihany no nampahiratra ny jambo. Aleluia. Merci. Na mihohatra tamin'ny batisa, tamin'ny fampianarana sy ny fanoharana. Nasitrana aretina maro. Nampitsahatra ny tafio-drivotra. Aleluia. Nanadio ny boky. Aleluia. Nanarato trondro. Nanarato trondro. Amen. Nanao testa mba ahitana ny finoana. Namela heloka. Aleluia. Azo hitarainana. Aleluia. Nanarato trondro. Nampahazo trondro. Aleluia. Amen. Nampahiratra ny jamby izy, nanadio ny boky izy. Rehetrarehetra zany dia azo ataontsika anatin'ny hoe fanasitrana, anatin'ny hoe fahagagana ihany koa. Naniry teny. Zany zany namela heloka asa nataon'i Jesosy daholo zany. Zay mino azy zany ohatr'izy. Aleluia. Zay mino azy dia ny asa tokony ataony koa. Ireo zavatra notononina rehetrarehetra ireo zany. Zany zao ny aina. Namangy, marary sy manasitrana. Aleluia. Dia rehetrarehetra teneninareo reny zany tokony ataonareo. Tsara be mihitsy io $100 io. Maria kely rehefa avy eo resahako io. Misaotra $100. Io $100 io vakianareo io. Mitariky olona ho amin'ny fahamarinandry. Merci $100. Tsara be daholo ianareo teo. Fa io $100 io no raisitsika rehefa avy eo. Amen. Zany hoe le zavatra rehetrarehetra nyteneninareo teo zany, na moky olona maro, na maha-problème, na mahafatorana, misy an'le olona demoniaka, nisy an'le tao gadarena voafatotro ny démonie, legiona maro ny tao, mafahany Jesosy. Zany hoe rehetrarehetra zany
Alleloia. Sotra ny Sylvie. Reny rehetrarehetra reny zany tokony ho ataontsika reny. Tokony ataontsika reny. Alleloia. Ny tsy tokony ataontsika dia ny mamela heloka. Iny mantsy erreur be iny. Overa ny heloka ao zanako, misy miteny an'izany. Tsy anjarantsika ny mamela heloka. Jesosy namela heloka, fa tsy tsika. Fa reny asa rehetrarehetra reny zany dia tokony ho ataontsika daholo. Alleloia. Tokony ho ataontsika daholo. Tsy raha mino an' Jesosy tsika. Satria izay. Alleloia. Laso aloha ry abako. Alleloia. Dia reny asa rehetrarehetra reny zany. Dia reny rehetrarehetra zany tokony ataontsika daholo sy raha mino an' Jesosy tsika. Amen. Fa eto misy tena anankiray mahafinaritra be sady mamperitreritra. Nitoyany hoe ary hanao asa lehibe noho izany ary izy satria izao any amin'iray hanao asa lehibe. Zany hoe nareo hoe zany tsika zany mieritreritra hoe tena avita asa lehibe noho Jesosy tsika. Samy tena zany tsika vita. Andeha zany tsika zao rapitso dia ho any Andralanitra any Madagasikara. Any Andralanitra amin'ilay fen'olona sahirana ireny mitsinjoka zoridira. Dia hitory teny hoe zany tsika rapitso. Dia zao teny antsika hoe aza velamody ny olona fataovy mipetraka izy. Olona noana. Ina no misy any aminareo any? Sao dia misy mofo 5,000 randro fa ho ampitombotsika ataontsika mahavoky olona 5,000. Sa ve hoe andeha tsika ny zanaky Ranabaviama zao marin lahy Elioty. Dia andeha zany tsika dia ozy izy Elioty neny teneny ny groupe izay maresy fa mitompatopa be ny ranomasina aty. Alavany amin'izay iamo. Matotoy io ozy izy Elioty. Za ihany ty mandeha ambony rano zany iamo. Satria izay mino ny asa tokony ataony koa ary hanao asa lehibe noho izany azy izy satria zaho any amin'ny raiko. Sa tsika hitety morgue dia ireo any amin'ny morgue ireo tena antsika hoe aza asiana formule, aza mitomany ka mitsangana tokoa ny rahalahanareo, mitsangana ny zanakareo vavy any amin'ny morgue zany tsika. Anao an'izay ve tsika? Satria Jesosy ny teny hoe izay mino ny asa ataoko ny ataony koa. Sa andeha hijery mariazy tsika amin'ny sabata. Dia raha vao mitadolany ilay jerena zany tadolany ny juan'ny olona sy ny divay dia tsika endany alaivo ny siny dia feno rano hatrany amin'ny vavany. Dia tovozy dia be eo amin'izay. Sa hoe tsika tena hitady olona boka. Dia raha 10 lahy ny fanentan-dresatra tsika hitady 20 lahy. Dia tena antsika hoe ndana miseho ampisorona fa ho sitrany nareo. Zay ve ilay tiany Jesosy tenenina? Sa hitady jambo tsika dia mandrory amin'ny tany. Dia asitsika fety angamba tsika torian'ny olona. Torian'ny olona. Na hoe andao any amin'ny mijery ireny tempoly ireny zany tsika. Dia rehefa misy ilay voka-dehibe dia eo tokotanim-piangonana misy vatra composé, lasopy, misy lavande ilay fiangonana. Dia zany misy cake. Dia 500 arivo, 2,000 ray, 2,000. Lasa ny dia hoany zany tsika dia takatsika daholo ny latabatra sy ny
hoe ty dia tranon'Andriamanitra fa tsy zo fiaren'ny jolay. Anao an'izay ve tsika? Satria tsika hanao asa lehibe noho izany, noho Jesosy. Misy sahanao an'izay defi zay ve hoe andeha hanangana maty? Satria hanao asa lehibe. Dia azo mpanao gazety tsika na ohatra n'le pastera afrikanina manana micro-volamena iny izay indrisy fa dia nisy pastera malagasy nametrahany tanana, mampalahelo. Ary amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana dia misy fanahy mifindra. Dia hoy izany hoe manenjika pastera ny tenako, fa za kosa tsy manenjika pastera. Fa rehefa mahita hoe tsy mety dia tsy izy. Satria niaiky ny pastera iny avy eo fa sinema ilay izy. Ary rehefa nikatorian'ny fanjakana izy dia nibaboka izy hoe tena sinema iny tompo fa mialatsiny indrindra. Hitanareo tsara angamba izany fananganana maty nandeha live tamin'ny télé izany. Izany hoe nandaingo pastera fa tsy nahatsangana ny maty izy. Za aloha ry havana, tena hatramin'izay miposahany voamasoko ka hatramin'izay hoe tena ny rahatany masom-panahy ka nampanopin'Andriamanitra anahy. Tsy haiko aloha nareo fa za mbola tsy nahita hoe io misy maty dia io misy pastera nampanopin'Andriamanitra na mopera na presbytera na tsy fantatro na diakona na olona tena manangana maty hoe tena nametrana dia fitsangana ilay maty. Za aloha mbola tsy nahita. Rehefa nahita nareo haleloia, voninahitra n'Andriamanitra. Fa izaho mbola tsy nahita. Nefa Jesosy mampitahotra be miteny hoe izay mino ny asa tokony ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany azy izy. Domona koa mbola tsy nahita moa Sylvie koa tsy sa. Za aloha raha zahako misy maka hoe ranarado andao ianao hanangana maty. Tena teneniko hoe mbola tsy zakan'ny finoko aloha izay. Ahoana moa ny ahafahako hiambo ry havana? Tsy ange tsy voatery miambo e. Fa za tena teneniko mpanompon'Andriamanitra raha misy marary be any tena le marary mafy ireny, andao tsika ho any fa mbola vitatsika mivavaka, mbola mino tsika fa mbola sitrany izany. Fa raha efa maty dia somary efa midepase an'rado rakotosalama araka ny tenin'Andriamanitra hoe mbola misy azo antenaina ho an'izay rehetra velona. Ka ny aza raha mbola velona fa na tsy mahatsiaro tena tsony aza, sahako ny mbola zaka ny finoko tsara izay. Fa raha hoe io efa maty dia andao hatsangana metrahan-tanana ohatry ny mbola tsy zaka ny finoko izay. Tsy haiko aloha nareo. Fehany dia izao. Inona ary ilay tenenin Jesosy hoe hanao asa lehibe noho izany izy. Satria izy makany amin'iray. Nefa Andriamanitra tsy mbola nitaky tamintsika zavatra izay tsy vitantsika. Andriamanitra tsy mitaky amintsika zavatra fantany fa tsy vitantsika izany. Hoy ilay ten'Andriamanitra vakitsika satria ary vitan'Andriamanitra fa nofy ihany ireo. Izany hoe fantatr'Andriamanitra ny kapasite antsika. Tsy afaka hiteny amin'ny zanakitsika mihitsika io misy vary 12 gony mba atao io. Raha vao tsy voabatana hoe dia tsy mihinana ianao. Tsy vitan'ny zanantsika izany. Fantatritsika ny zanantsika. Ary tsy ampanaovintsika izany ny zanantsika. Mihoatra noho izany Andriamanitra. Fa ny asa lehibe araka ny tenenin Razanasoa Sylvie sy ny tenin'ny Sandola teo. Ny asa rehetra natao teo marina daholo ny teninareo, marina daholo, nanangana amin'ny maty, nanadio ny boka, nampahiratra ny jamba, namany fatorany démonie, tena hoe namoky ny nona, tena hoe fa asan'i Jesosy. Tena asan'i Jesosy. Ary ny zavatra rehetra nytenenitsika ireny zavatra nataon'i Jesosy teny am-pandehanany ireny. Ohatry ny hoe raha mandeha makany amin'ny supermarché tsika dia hiantsena zavatra anankiray hividy vary. Fa eny am-pandalova any ianao dia mahita tampoka ny zanako tia fato-boly ity manjanaka vary ianao, andeha hivitanako famatoram-bola ny zanako. Fa vary ny alainao. Dia ozy tampoka ianao andeha alaiko tia poavra ity fa natsaratsara ny laoka. Fa vary ny alainao.
eny ampandehanana zany nataony Jesosy reny mba hampitombo finoan'ny olona sy hanehoana ny voninahitry'Andriamanitra ary akalazana ny zanak'Andriamanitra. Misy fotoana ange Jesosy ravana ao Baiboly ny andrasany maty mihitsy aloha le olona ary ny andrasany voalevina mihitsy aloha le olona mba afaka ahitan'ny olona aiza ho aiza moa zany herin'i Jesosy zany. Dia natao reny hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia akalazana ny zanak'Andriamanitra. Fa tsy reny ny tena asan'i Jesosy. Tsy reny ny tena asan'i Jesosy, fa reny olona reny dia mifanena taminy, dia olona spesialina mifanena aminy, dia miova ny fiainana. Alleloia! Ohatra antsika rehetra mifanena tamin'i Jesosy dia niova ny fiainantsika. Tany tompo teririra lebenja eto France. Fa ny tena asan'i Jesosy, ny tena programan'i Jesosy dia ny hanorina finoana. Alleloia! Ny hanorina finoana. Finoana kristiana. Ho an'ny mpanaradian'i Jesosy. Jesosy izay tsy iza fa zanak'Andriamanitra. Dia nanangana amin'izay Jesosy. Dia naka-pianatra Jesosy mba hahatonga n'ilay le zavatra naorina hiparitaka, le finoana natsangana mba hiparitaka, dia naka-pianatra Jesosy. Dia nampitainy tamin'ny mpianatra ny zavatra rehetra izay tokony fantatry mpianatra. Ary misy fotoana Jesosy mitory teny ny olona tsy mahafantatra hoe inona dika zany, fa mpianatra mahalala amin'ny atsipiriany dikan'izany. Mba ahafahan'ny mpianatra iray mampita ny atsipiriany dikan'izany amin'ny olona. Dia ny fahamarinana zany. Sotra ny sandolantsika. Fa ny asan'i Jesosy ngeza indrindra dia ny fananganana ny fahamarinana. Zao ry havana malala, tamin'ny fotoanana tonga Jesosy teto tany, babo ny zanak'Israely. Babo ny fanjakana Romanina. Ary betsaka mihitsy tamin'ny zanak'Israely ny lasa nanana fomba Romanina. Ary fantatsika fa ny Isaoly na i Paoly apôstôly dia sady mahay fomba ny Jiosy na ny fomba ny Romanina. Sady mizaka ny zoam-pirenena Jiosy no mizaka ny zoam-pirenena Romanina. Sady mahay ny fomba Jiosy, mahay ny fomba Romanina. Tsy Paoly reny ny ohatr' izany, fa ohatra tsika zao. Tsika zao avy any Madagasikara tsika, Malagasy. Rehefa mipetraka aty tsika dia lasa mahazo ny volotany aty. Dia mahazo ny fiainana aty, hainao ny fomba fiainana aty. Dia misy zavatra tsy nataonao intsony tany Madagasikara, na dia tany azy ianao, tany tsika niteraka ny ankabeazantsika, fa tonga aty France misy zavatra natao tany taloha tsy ataontsika aty intsony. Fa mbola haitsika ihany no manao azy, mbola tadiditsika ihany, fa tsy ataontsika intsony aty satria ohatry ny tsika zany zao lasa zanatany aty. Dia tsy izay tiantsika ny atao, fa izay mety amin'ny aty. Tamin'izany fotoana zany no tonga Jesosy. Tany tompo Terezy aloha. Tamin'izany fotoana zany no tonga Jesosy. Nisy fahamarinana natsangana Andriamanitra nanomboka tany amin'ny testamenta taloha. Izay nanangana olona foana Andriamanitra. Nanangana olona foana Andriamanitra. Mba haninny reny olona reny, haninny reny mpaminany, haninna reny mpisorona. Misy mpanjaka koa azo atao. Mba hitazona foana ilay fahamarinana hatrany amin'ny hatramin'ny nanasian'Andriamanitra dia izao tontolo izao. Amerina ny olona amin'ny laoniny, ampatsiahany olona. Inona moa ilay fahamarinana? Ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra. Izay tena tenin'Andriamanitra, izay tena ny tenenin'Andriamanitra. Ary reto zanak'Israely isaky ny azo babo dia mandray kely amin'ny fomba ny mpambabo azy foana. Tany Egypta ngery avana ny zanak'Israely efa ny fomba Egyptiana nataony. Fa mbola nisy natsiaro an'Andriamanitra ihany tao ny antso ka natonga an'Andriamanitra ny teny hoe efa reko ny fitaniana hidina azo. Fa ny fomba fahandro sakafo efa fomba fahandro sakafo ny Egyptiana nataon'ny Jiosy.
ny fomba fiteny, fomba fihetsika rehefa mba tezitra ny lehilahy israelianina tamin'izany zanak'Israely dia manao fitezitry ny olona Egyptiana. Zany efa fampiditra le toetra. Dia isaky ny babo ny zanak'Israely dia misy mahazo fomba ny hafa firenena ary misy fomba ny very foana, very kely foana. Alleluia. Sotrano kely vetivety fotsiny alohantsika. Alleluia. Alleluia. Mila misotro rano kely mantsika rehefa maina rehefa miteny ela. Dia nisy mpaminany foana teo. Nisy mpaminany foana teo, mampatsiahy ny olona. Ary ny endriky ity fanompotsika an'Andriamanitra dia hoarin'Andriamanitra tahaka ny tempoly. Tahaka ny tanàna. Ny fiainantsika dia manomboka izy ity arafitry ny zavatra maro manodidina ny fiainantsika. Tsy fivavahana ihany ny fiainantsika. Misy zavatra maro mandrafitra ny fiainantsika. Dia tahaka ny tanàna misy trano maro, misy tanàna ao, trano mitambatambatra, lasa tanàna. Anatin'io tanàna io misy tempoly. Izay ilay ara-panahintsika. Ary hoarin'Andriamanitra amin'izany ny fiainantsika. Dia hoy izy Andriamanitra, isika manao tanàna ianareo, manaova manda. Dia ilay manda iny iny ny fefy miaro antsika amin'ny fanafihan'ny fahavalo. Iny fefy iny rehefa ny tempoly dia ilay ara-panahintsika. Ireo trano manodidina dia ny fiainantsika andavanandro. Fa ianao na dia nanao samy fiara azy dia nanana ny fiainana sy nanana ny asa namelany ihany koa nanana fianakaviana. Miaina teo amin'ny fiarahamonina. Fa tsy hoe mivavaka tsika dia mivavaka dia tsy manao ninina dia tsy asa tsy hanao ninina fa mivavaka maraina am-parivony andro dia baiboly. Fa hoarin'Andriamanitra amin'ny tanàna isika. Ary izy Andriamanitra rehefa nibaiko ny zanak'Israely anao tanàna tsy adinon'Andriamanitra mihitsy ny teny hoe manaova manda. Asio manda manodidina dia asio vavahady. Idirana sy mivoaka. Alleluia. Tao anatin'ny fiainan'ny zanak'Israely rehefa rava ny manda dia ny manda rava iny fiandohan'ny fianjerana. Satria rehefa rava ny manda dia tafiditra ny fahavalo. Rehefa tafiditra ny fahavalo, ary ny fahavalo manana fomba fidirana maro. Misy fotoana izy miara-miditra amin'ny lefona sy ny zana-tsipika sy ny sabatra. Misy fotoana izy miditra tahaka ny Delila. Hitanareo Delila vadin'ny Samsona niditra tamin'ny alalan'ny fikasokasohana fiangotongotiana fa andavy ihany. Rehefa mazda zany, rehefa mandanao zany, manda ny tanàna ny rava, ny fahavalo dia tsy maintsy tafiditra amin'ny fomba hoana. Ary sarotiny Andriamanitra tamin'ny manda io. Ary misy fotoana ry Nehemia, misy fotoana ny mpaminany tany aloha tany. Ary rehefa ravany misy party ravany manda dia baikoin'Andriamanitra andamina tsangano ny rava. Sarotiny Andriamanitra satria zao raha vao misy ravany manda dia tafiditra ny fahavalo. Ny tenin'Andriamanitra dia ny fahamarinana. Dia tafiditry ny fampianarana isan-karazany sy ny fomba mampanao isan-karazany dia milatsaka. Dia tsy ilay tena fahamarinana tena natsangan'Andriamanitra tsony no miaina sy iainana eo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Tonga Jesosy. Natongavan'i Jesosy nanokatra lalana. Nanokatra lalam-pahasoavana ho an'ny olombelona rehetra. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy, izay rehetra. Tsisy tsony teo hoe jiosy. Tsisy tsony teo hoe ny hafa firenena na jentilisa. Fa izay rehetra na fotsy na mainty na lava na fohy, na jiosy na tsy jiosy, na andevo na tsy andevo. Nanokatra lalam-pahasoavana Jesosy. Rehefa tonga Jesosy misokatra ny lalam-pahasoavana. Ary natsangany Jesosy ho an'ny olona rehetra ilay fahamarinana.
dia nanorina Jesosy natagavany dia nametraka finoana hoy Jesosy hoe raha ho avy any amin'ny raha ho any lanitra moa hita finoana fa zany hoe le finoana napetraka Jesosy rehefa verina Jesosy ho hitan'ilay ve io ho hitany eny amin'ny olona ve io nanositra amin'ny mpianatra Jesosy ary rehefa ndeha izy dia niteny hoe zay mino aho ny asa ataoko no ataony ary anao asa lehibe noho izany ary izy inona ary ny asa lehibe ny asa lehibe miandry atsika rehefa ary tena ngezy io dia ny manangana indray ny fahamarinana efa rava ny fahamarinana zao ary zany no andraisan'i Jesosy anjany asa lehibe zany tsy démonstration ntsony hoe ndanynareo mandeha ny ambony rano be dia be ny paster mavita manompo devoly mihitsy mba havitana mazinoary ahafahana mandeha ny ambony rano mba hitovy amin'i Jesosy minoahany zany ianao fa tsy zany ntsony ny asa lehibe jereny takiny Jesosy eto raha tsy zany dia efa nofaniny Jesosy mpanangana maty daholo tsika ary tsy maintsy efa henonareo ka mitsika reto hoe voninahitro n'Andriamanitra fa dia maty anankiroa no nitsangana Andriamanitra lasana babo-malala fa za aloha dia mbola tsy nahita ary za mbola tsy nanangana amin'ny maty fa raha zany ny ilain'Andriamanitra tsy maintsy efa nososorana amin'izany tsika fa ny asa lehibe miandry atsika dia ny manangana indray ny efa rava ny manorina mora fa raha iny efa voorina iny ny rava dia ny manorina indray no tena sarotra raha manao trano tsika ilay andro zay nanao nanorina WC tany tranonay taloha vita tsara tarebe mihitsy ilay izy eo tokotany ery ambony ery tany amin'ny tranon-drazana dia vita ilay izy vita tsara tarebe fa ilay tany nanaovana ilay izy ke ranotany fa herinandro to dia ilay trano iray manontolo tongilana ohatr' izao tsy haiko raha misy maçon eto na misy ingénieur amina resaka fanaovana trano ahoana mora ve manao building mora mba to misy mavita ary raha building mitongilana vita ve manarina an'iny ahitsy haitsika tsara ny tantaran'ilay atao hoe tour de Pise izy nareo mahafantatra ny tour de Pise maheno soa zao ny aina maheno soa zao any Italia mahafantatra tsara zany atao hoe tour de Pise zany tour de Pise zany dia io tasike seoko anareo sara seoko anareo sara anareo izay mbola tsy mahalala ataon'ny olona any ihany moa izy ity isaky hitareo io ny atao hoe tour de Pise izy io dia trano avo be boribory avo be hitanareo olona miseho sary io tsy hoe manohana an'ilay izy fa ery alavitra ery io sary io fa fanaon'olona ohatr'izao mihitsy zareo ataon'olona sangisangy ohatr'izao io zao misy raha matoa mitazona ohatry hoe manohana an'ilay izy daholo hoe mitady enjera ilay izy ina mampiavaka an'io trano io dia trano mitongilana efa vita izy io io ny atao hoe tour de Pise fa atsika izay tsy mbola mahalala izy io vita efa vita mihitsy izy dia miletsy ilay tany dia io nitongilana io dia inona ny zavatra natao lasa nitsoaka ilay olona nanao an'izy io miafina satria sady tsy vita ntsony ny manarina ilay izy ahoana ny anarenana an'io amin'ny taonina maro ny vato sy ny sima nanaovana an'io amin'ny taonina maro dia aneriny lasa izy nitsoaka dia niafina amin'izay izy isan'andro rehefa misy mba hoe mavita trano dia ty trano vadim-piangonana ity dia vita tamin'izao 24 novembre 1995 dia nitokanan'ny filoham-pirenena Ianna Rayanna eto ohatr'izao fa io tsy misy soratra an'izany ny trano mijoalajoala sy ny zavatra rehetrarehetra mba misy anarana izay tia nataony Leonardo da Vinci tia nataony zao samy manao eo fa io tsy nisy
misy soron'le olona ny anaraka izy nanao io satria maninona mahamenatra anazy le izy hoe mitongilana io reny ny trano mitongilana ohatrany nefa mitsangana matoy mitongilana mandraky ty ny androany tsy vitatsony ny manarina azy na zany io raha mivanatanteraka de manorona vaovao na avela amin'io ary zay ny tena sarotra satria ty fahamarinana ity ry havana malala de efa lasa mivilana ary efa nomboka ny vilana io a de mivilana de ohatran'le sary teo fotsiny mody misy makasary manohana an'le izy fa sady tsy enjery iny tsy ahitsy fa makasary sisany ataon'ny olona zay le zavatra sarotra ry havana malala ary ny asa miandry atsika de zao ny anangana indray ny fahamarinana efa raha tsy moro zany ary zay ny asa lehibe takina amintsika ny fitorinan'ny fahamarinana de be fahavalo ary sarotra iteny dadarabe fahavalo ny fahamarinana i dadarabe ny mpanompo sampy mivavaka ihany ny olona nge vavaka ihany tam'izany efa teo nge ny tempoly teo nge ny sinagogy eo nge mifaritra sy ny sadosy mpanoratan-drany fa Jesosy nanome ohatra ny reny oham-pitenenana hoe aza mety ho tahaka ny reny zany hoe reny zany efa tsy mety de Jesosy nanangana an'le anazy amin'ny mahazanak'Andriamanitra anazy de ny fahamarinana izay efa teo fa nosokafany Jesosy ny olona rehetra de natsangana Jesosy de mitazona ny mitsangana ny tena asa lehibe miandry ny mpianatra satria zao ry havana malala na de Jesosy aza nge na de ny fatin'i Jesosy aza nge nanomezana volan'ny mpiambina ho tenenina nakalazana manomboka tam'izany ary mbola inonony Jesosy mandraky tiny androany fa nisy nangalatra ny fatin'i Jesosy ary na nisy nangalatra ny fatin'i Jesosy de mitoy an'izany tsisy mino ny olona fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy mitoy an'izany tsisy mino ny olona fa nandresa fahafatesana Jesosy tsisy mino ny olona fa misy fiainana ambadiky ny fahafatesana de na de ny amononana zay fotsiny ara teneniko anareo voalazany tenin'Andriamanitra fa any amin'ny tany any Jiosy amin'izao fotoana izao ny Jiosy mbola betsaka ny mino an'izany hoe tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy fa nisy nangalatra ny fatiny nangalarany mpianatra ny fatiny de mivoaka am'izay misy olona miteny tiany tao lambarin'i Jesosy tiany lamban'ny fonosany tiany akanjo nanaovany tsy ry havana malala Jesosy tsy tao am-pasana intsony ry havana ary Petera sy ny mpianatra sy Maria Magdalena ny tenenina an'izany ary efa nitory an'ity teny ty teto na ihany fa zao tsaroako fa asa lehibe ny andry ny apôstôly sy ry Maria Magdalena nahazo vola ny mpiambina de naparitaka eraky ny tanàna miampifanampiny fitondram-panjakana hoe misy nangalatra ny fatin'i Jesosy de izy ny fitondram-panjakana marina zany ino lehilahy io fa marina zany de miparitaka vetivety kely ny fitoritenin-jareo very ny fatin'i Jesosy fa reto le kely Petera, Jaona, Jakoba, Maria Magdalena, Maria anankiray, Salome reo no nahita fa tsy tao am-pasana intsony reo no niteneniny anjely hoe nahoana ny aty maty ny tediavanareo ny velona tsy ato izy efa nitsangana tamin'ny maty araka ny voalazany tamin'ny andro fahatelo fa hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo reo no nandre an'le fahamarinana alleloia de miasa ngeza be miandry andreo satria olona vitsy reo ary tsy afaky ny tsy hisy ino reo za mitenanao ny zavatra ny hitanao tsy voatery inon'ny olona raha tsy miampy ny herin'Andriamanitra zany mahatonga Jesosy miteny ary zay rehetra ninonino angatanareo de ataovy amin'ny anarako de ataoko zany raha hijory vavolombelona ianao tonga de ataovy amin'ny anaran'i Jesosy fa na tsy nahita aza ny olona ino fa tsy mora ny mitory an'izany zay rehetra nahita anjely de ozy le anjely hoe nahoana aty amin'ny maty ny tetavinareo ny velona tozy ny aza mandainga sy minomino foana le mpiambina mihitsy ny resaka taminay le mpiambina en personne mihitsy ny resaka taminay de tena misy nangalatra ny fatin'i Jesosy fa aza mivarotra bobo ozy ny olona zay le fahamarinana ary tsika reto
manangana le fahamarinana efa mivilana tahaka ny tour de pise ny fahamarinana zao fa ny ataontsika te miezaka manarina an'io ary zay le asa lehibe satria Jesosy teo tsy mbola nanarina an'io am'izao mampivilana an'io ny dadarabe mampivilana an'io ny satanista mpanompony satana rehetra manavilana an'io avilony olona ngerevana ny teny fahamarinana eny fa na de pastera mpanompon'Andriamanitra azy mampivilana an'io zay ny tena mahasarotra azy zay ny tena mahasarotra azy le teny inona zay vo enerika alleluia zay ny tena mahasarotra azy hoe misy olona koa eo mpanompon'Andriamanitra mpitoroteny mampiasa baiboly ny andra teolojia ny anatra rehetrarehetra mamily ary mila fa tsy voavoalohany ianao na eny mpastera tapipahaizana na sy tena na vita fianarana milaza mandiso ny zavatra voalaza ao anatin'ny baiboly tahaka ny hoe anisan'izany ohatra fahamarinana anankiray teneniko anao ohatra fahamarinana anankiray ngezabe fitandremana ny andro sabatany didy fa efatra zay nomen'Andriamanitra de rehefa manontany ianao manontaniky ianao reny olona nivoaka amin'ny fianarana teolojia ambony sy reny olona pastera tena mivoaka reny fa toetidiny tsy marina zany izy ao zy tenareo fa be manampaizana zany o manaiky be deabe manampaizana eo amin'ny Facebook eo be deabe manampaizana tsika ndray tsy manampaizana fa tsika ndray manana ny fahamarinana ozy ny olona isaky mihetsika mifampitsaratsara mitsaratsara olona reo ndre manana fahefana hitsara olona ve tsika tsy manana fa manam-pahefana tsika anambaran'ny fahamarinana ary aza kivy zany asa lehibe miandry atsika zany betsaka ny manenjika na de fandarantsika ty matetika misy miteny fandarana mitsaratsara olona rehefa mitentsika andro sabata ny fiavana tsy tokony inakso tsy tokony anao tsy fahamasinana tokony anam-pahamasinana de mitsaratsara olona ozy ny olona ary raha ohatra moa zany ry havana hitsahatra zany ny fitenenana ny marina fa hoe mitsara olona de izy atsony zany ny anitsy fa itsika miezaka manitsy tadidio le tour de pise teo de tadidinao ty fandarany te de tadidinao tsy ty fandarantsika ty rery fa niza mandray an'izany tenin' Jesosy zany niza mpianatry Kristy de zao ny zavatra misy zay mino naza taony atao koa ary anao asa lehibe noho izany ary izy lehibe nke zany le afany hoe ianao hiady hevitra sy andresy lahatra ny olona hoe tsy marina zany tenen're olona ty zany de le mba jereo aloha indra aloha ny diplômanao rady rakotosalama mianatra taiza aloha ianao resaka pastera hoe de vomay manazava hoe za nke tompo tsy pastera fa nareo nke tompo miantsana pastera de olona ay de avy alao hijanona am'izao adaboly resaka fianao ary tsy pastera fa zao asa lehibe miandry atsika tsy kivy isika Jesosy efa niteny anao asa lehibe ry havana manangana fahamarinana tsika manangana fahamarinana tsika io ary lehibe zany fahavalontsika daholo na dadarabe na mpanompon'ny satana na pastera tapipahaizana am'izao naratsiny ahako fa za ampaherentsika androany Isaia fahavalo amby 50 Isaia fahavalo amby 50 andiny 12 hoy ten'Andriamanitra hoe andiny 12 Isaia 58:11 ary Jehova hitari-dalana anao mandrakariva sady avoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina azy sy ampatanjaka ny taolanao de ho tahaka ny sahavodin-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboboka izay tsy mety ritra ary izay taranakao no anangana ny rava ny efa rava ela ary naorina hatry ny fo ny fahakorana ho amboarinao ary ianao de atao hoe mpamboatra ny rava mpamelon-dalana honenana amin'ny tany alleluia raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary nino amasin'i Jehova hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao na miteniteny foana de ravoravo amin'ny Jehova ianao ary asandritro amin'ny avoana amin'ny tany ianao
sy ho fanako amin'ny lovan'ny Jakoba rainao fa mivavany-jeo anio efa nyteny. Manaiky venao atsangan'Andriamanitra androany ho mpanangana mpamboatra ny rava. Le izy rava rava ny fahamarinana, rava ny fahamarinana voakisaky ny olona, ny andro sy ny fotoana. Misy fiangonana ngezabe anankiray tsy teneniko ny baiboliny zareo rehefa tonga amin'ny didy fahadimy io, didy fahaefatra io, dia novainy mihitsy lahady. Andriamanitra tsy niteny lahady fa Andriamanitra teny sabata. Fahamarinana ngezabe zany ravana, ary manao asa ngezabe tsika mampijoro an'izany. Hozy ny olona hoe efa nitsofon'i Jesosy rano teo ambony hazo fijaliana, efa nidiovin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Zany zavatra zany tsy mandrava ny fahamarinana fotsiny fa fanira tsirana an'Andriamanitra mihitsy. Raha zany miteny antsika manao hoe aza mino an'izany ravana hoe ny zavatra rehetra efa nidiovin'Andriamanitra. Inona no nidiovin'Andriamanitra? Ny olombelona no nidiovin'Andriamanitra, satria nisy olona maloto teo anatrehan'Andriamanitra tsy manandrara amin'Andriamanitra taloha dia nidiovin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy olombelona ka hanenina ka hoe ny kisoa biby maloto. Izay Andriamanitra hoe zazapady rehetra fa madio kely izy fa za koa tsy azoko mihitsy za ty. Fa ndana Jesosy miakatra eny ambony hazo fijaliana anao dia alatsao ny ranao dia diovina ny kisoa. Zava-doza ange zany. Loza ange raha banina zany zavatra tenen'ny olona zany hoe Jesosy hono efa tonga nanadio ny zavatra rehetra. Tondra fahasoavana dia ny kisoa ny azo hohanina. Fa za miteny anao, zany ny fahamarinana, ary sarotra ny mampijoro an'izany ndray. Ozy ny olona oka nareo anam-pahamasinana mihoatra noho ny fariseo aza ozy Jesosy. Zay tenen'i Jesosy hoana ny fahamarinana eo. Oka nareo ho masina mihoatra noho ny fariseo. Ny fariseo tompoko masina be mihitsy ny ivelany. Fa ny anatiny no ny tenen'i Jesosy tena ohatry ny ao anatinareo fasana amin'ny lalitra fotsy satria ao anaty tonga dia feno faty, feno loto. Dia ozy izy ny olona hoe tsy misy an'izany hoe manam-pahamasina zany fa Andriamanitra tsy mijery anatiny fa mijery ivelany. Fa tsy mijery ivelany fa ny fony ny hitan'Andriamanitra. Tamin'ilay hifidy an'i Davida Andriamanitra naindraka Samuel dia nitenen'Andriamanitra Samuel hoe aza mijery ny tsanganany. Fa tsy nitsanganany intsony jereko fa ny fony. Fa za tsy mba Andriamanitra ka mijery ivelany izy fa mijery ny anatiny. Dia iny amin'izay hitany olona dia ilay ivelany zany pataloha finjifinjy sy ny zipo fohy sy ny mampiseho foatra sy ny mampiseho tratra tsy mijery andrentsony Andriamanitra. Tsy izany ny dikany. Mbola fahamarinana, mbola asa lehibe ny manazava an'izany. Milaza manao hoe tsy izany ny tian'Andriamanitra tenenina. Fa tamin'ny voalohany Andriamanitra nijery ny tsanganan'ny Saoly. Dia diso fanantenana tamin'ny tsanganan'ny Saoly izy. Dia nefa Samuel nikanao tsy anjery hoe Eliaba izay zokin'ny Davida avo mitovitovy alava amin'ny Saoly dia nieritreritry Samuel hoe itino izy satria tia ranjanana toy izy Andriamanitra aza mijery ivelany fa ny fokony mijereko. Dia ozy ny olona azo atao amin'izay no mitanjaka na dia mpanompon'Andriamanitra vehivavy izay indray zany hoe mitsaratsara ozy ny olona fa tsy maninona fa sarotra ny asa ataoko. Aleloia. Za vita vaksiny tonga amin'izay na dia mpanompon'Andriamanitra manao minisy mitory teneny amin'ny alitara satria Andriamanitra tsy mijery ivelany. Ry havana. I Saoly sy Eliaba ny tenenina tamin'iny sy Davida. Nanomboka teo amin'ny Davida Andriamanitra tsy nijery tsanganana intsony hividy mpanjaka hoe tsy maintsy lava be 1m80 vao ataoko mpanjaka satria mba mila hitan'ny olona mety. Fa ozy Andriamanitra na dia mibaribary maso sy mena vola azy fa ny fony tia dia ataoko mpanjaka. Hitanareo amin'izany masarotra mahatonga ny asa lehibe. Be lehibe tena lehibe nge zany asa miandry antsika izany reapany. Hoe ny rano ny batisa le rano atetekely eto iny satria iny fomba fotsiny iny. Raha fomba fotsiny dia iny koa natao tamin'i Jesosy. Fa matoa Jesosy na dia tsy mila natao batisa azy satria ny olona manota no mila atao batisa mba ho fatiny fa ho tany dia ho ateraka indray araka ny fanontanian'i Nikodemosy tamin'i Jesosy. Foy Jesosy hozy izy Jaona zangy Jesosy ianao tokony hanao batisa anahy. Io Jesosy ataovy ihany aloha mba hatateraka ny tenin'Andriamanitra, hatateraka ny soratra masina. Dia nidina Jesosy na dia tsy tokony atao batisa, natao batisa mba ho fianarana ho antsika.
teny roboka tao anaty rano mihitsy Jesosy. Na roboka batisa égale batijo égale immerger égale roboka. Dia zany mahatonga antsika manao batisa any amin'ny rano be any Evry, any amin'ny rano be any Cézanne, any amin'ny rano be any izavana mba tsika batisa reny, Paris, any Evry, any taizako tsika nao batisa reny. Fahamarinana tsanga nefa tsy rano atete eto. Fa ny rano atete eto tsy batisa. Na tsy asiana rano mitete ariny fa noloran-jaza rehefa mbola kely ny zaza. Tahaka natao tamin'i Jesosy rehefa nitrotronin'ilay lehilahy efa antitra be atao hoe Simeona vao nitoritsika tamin'ny sabata. Fa noloran-jaza zany ny atao amin'ny zazakely, fa batisa ny atao amin'ny olona efa nalala fahotana, ny bebaka ho ateraka indray dia ho lasa olom-baovao amin'ny Kristy. Zany rehetrarehetra zany asa lehibe zany. Asa lehibe miandry antsika izany. Ary tsy mory zany plaza Saint-Malo tany mahay izy soamevana natao. Asa Isaia 1:24 koa tsangana ny efa ravatry ny fony fahagolo ary amboarina ny efa lao hatramin'ny fahiny dia hoavozina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela. Efa hatramin'ny elo iny rava e. Tahirizareo le toritentsika Asan'ny Apôstôly 15. Asan'ny Apôstôly 15 izay le momba n'ilay latabatra boribory. Le concile lehibe efa nitoritsika indray sabaty izay. Ilay nahatonga ny fandiran'ny mpianatra. Le nihevitra ny mpianatra andao raha angamba atao alefahany ity lalàny ity mba hahafahan'ny olona manompo an'Andriamanitra. Asan'ny Apôstôly 15 izay nampizara ny hevitry ny mpianatra ka nijoroany Paoly anisan'ny joro sy Barnabasy izay raha tsy diso eo aloha tsika izay napetraky Jesosy tsy hovaintsika. Ary Petera sy ny tariny moa tena hoe ny zava-dehibe amin'ny olona inge tonga dia am-piangonana raha lahy fa tsy ohatr'izao zany. Izay le izy izay. Ary havana. Za dia tena aminao androany. Milanao Jesosy. Izay mino ny asa ataoko no ataony koa. Eny anao asa lehibe noho izany ary izy satria za ho any amin'iray. Misy valisoa miandry antsika. Na mahavita zany asa lehibe zany tsika. Le asa lehibe tsy fampitahorana akory, mety tsy ho vita fa zavatra azo atao tsara. Azo atao. Tena miteny anao Daniel, bokin'ny Daniel. Daniel 12 andininy 7. Mba mareo amin'ny baibolinao ty fa ianareo rehetra mpanompotra Andriamanitra atao fandarina andramoka izao. Manome toromarika anareo za androany amin'ny mampitarika eto. Amin'ny anaran'i Jesosy, mareo amin'ny baibolinareo ty teny ty. Fa tsy hakivy anareo, niza mana-tsatso, niza mana-kia, niza mana-kivy, aza matahotra sy kivy amin'izany da tena ny olona tsaratsara olonareo, fa tory ny fahamarinana. Rehefa mitory fahamarinana antsika, toy ny olonareo mitsaratsara sy misaratsara bazana, fa tsy maninona zany. Halleloia. Tsy maninona zany za mpitarika voalohany eto amin'ity fandarana andramoka izao ty manome anareo an'izany, baiko pitolomantsika zany avy amin'i Jesosy. Tsy maninona zany. Menareo tena maninona raha zay ampifanaraka ahoana. Ho aizy tsika reto, ifampitantana ho aizy tsika, ho any an-danitra ny tanjony. Daniel 13 12:3 azafady. Daniel 12:3. Ny tena Andriamanitra manao hoe ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary izay mamerina maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay toy. Rehefa miteny kintana tsika dia mieritreritra an' Jesosy. Iza moa ilay kintana fitarikandro? Jesosy ilay kintana fitarikandro ao Baiboly. Jesosy ny teny fa izay mino dia ny asa ataoko no ataony koa. Izany hoe raha mino an' Jesosy antsika dia tokony ohatra an' Jesosy. Jesosy kely mandehandeha daholo dia manao ny asan'i Jesosy. Ary indrindra Jesosy nanangana fahamarinana antsika mitondra ny olona amin'ny fahamarinana. Ka raha matondra ny maro amin'ny fahamarinana antsika dia ho kintana mandrakizay amirapiratra dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Ohatra ny Jesosy kely mandrakizay dory eny tsika. Halleloia.
inona ny atao mba hatonga an'izany amerina ny maro amin'ny fahamarinana midika zany hoe mamerina zany a efa teo ihany fa ny ala dia averina efa nitsangana teo ihany fa rava dia ahorina indray tsy kivotsika be ny mpanakiana be ny mpanenjika be koa ny tena mitsara tsika fa tsika re tsy mitena zany nareo mitsaratsara anay fa tsy maninona tsika tsara iny olona tsika mitsara olona le olona zany tena mitsara tsika ihany koa fa tsy maninona koa nefa zany fa raha mpianatry Kristy tsika dia masaka an'izany Jesosy ary havan'Andriamanitra mihitsy lazain'ny olona fa mpaminany sandoka lazain'ny fahasofa amin'ny demonia fanamparinana Jesosy ary zany nanaka anazy tsy hitsangana amin'ny maty ve zany sa nanangana ny boka tsy hositraniny tsy ho dioviny sa nanakana ny jamba tsy ho asitraniny tsika tsy kivy amin'izany zay mino aho Jesosy ny asa tokony ataony koa anao be lehibe noho izany ary izy ny tanitsika dia zao tsika tsy mihaino atsika tsy mijery zay manenjika fa ny atsika dia zao fotsiny za tsy maintsy mamerina maro amin'ny fahamarinana zao ny tenenin'Andriamanitra dia za tsy hanovan'io fa zao io tsy hovaiko tsy ny olona nampianatra teolojia anazy zay mbola olombelona no hanova zay ny tenenin'Andriamanitra sanatriany e zany ka hitendray hoe tena marina rehefa tena nianatra ravana dia tsy sabata le andro natao hivavahana fa latsinainy na lahady na zoma tsia ny fahalalako entiko hanompoako an'Andriamanitra ny fahalalako raha omen'Andriamanitra ihany zany dia entiko hanorenana ny fahamarinana izay efa rava sy hitsakitsahan'ny olona efa hatramin'ny ela ary zay le asa lehibe miandry antsika izay aherezo mitsangana ry mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny fandarina andramoka izao akiradio fa zany ny asa miandry antsika tsy mora fa zao foana teniko anareo azo atao tsy mora fa azo atao mitainy tompany antsika aza mieritreritra zany hoe andeha anao asa lehibe zany tena ahoana re fomba fahafo mandeha ambony rano hoe ahoana re fomba fahako mandeha manao tsy vitanao zany tsy vitatsika zany ny mpanao mazima vitan'izany tsika tsy ilaitsika zany ny any zavatra ilaiko hitondra olona ny an-danitra amerina ny olona anankiray amin'ny fahamarinana ako zany ny tanjoko fa tsy ny andeha ambony rano zany ny tanjoko fa tsy ny hitsoka olona dia menjera daholo ny olona zany ny tanjoko fa tsy ny tanjoko hoe tena tonga zany dia tongava daholo nareo aty aminay fa dia mofo dimy sazan-drano dia zany ny tanjoko fa mitanjoko hitondra ny olona ny an-danitra halleloia hitondra ny olona amerina maro amin'ny fahamarinana ary havana fahamarinana no rahatovitsika fahamarinana zao arahantsika zao foana teniko aminareo ny zavatra toritsika eto ny zavatra hijoroantsika eto ny vehivavy manao saron-doha rehefa mivavaka ny tsika nalàna vavy manam-pahamasinana tsy mbola nahita sarina anga aminareo na sarin-dreo ankizy ireo hoe iny raha latoditsy raha Jonatana iny amin'ny piscine dia anao maillot de bain fotsiny toy nareo fangareo vehivavy ka nalàna vavy mila manam-pahamasinana tsika ary tsisy manohatra an'izany tsisy lalàna manohatra an'izany fa ilaintsika manam-pahamasinana ny tsy finanana biby maloto zava-padiny fahamarinana zany ozy ny olona nareo mitsara dia aza mihinana fa tsika tsy mihinana an'ireny fa ny Andriamanitsika ny teny ny baiboly avakitsika anovozitsika hery sy tena Andriamanitra amin'ny teny fa tsy atao reny alleloia ny zavatra rehetra ataontsika eto ry havana tsy mbola nivoana tamin'ny baiboly tsy mbola nivoana tamin'ny soratra masina hanao hery zany ny asa lehibe miandry antsika mba hitarika maro amin'ny fahamarinana tsika koa tsy miady hevitra zany anao fasapasina tsy miditsy amin'izany tsika fotoana anaovako fandarana tsy anaovako fasapasy amin'izy anizy zay mino dia mino zay tsy mino ny fanamasina ny ampino anao alleloia rehefa tsy resy lahatra ianao eto ny fanamasina mangy anao ny toromasonao lalilany fa za miteny anareo asa lehibe miandry antsika airezo dao tsika iainga hotahiny tompony antsika rehetra tapitra ny toroteny lavalava ihany izay tsy maintsy lavalava satria tsy mora ihany koa no manazava an'izay raha misy aminareo izy ara-pahatsapany Andriamanitra ny kasika atsika tsirairay avy zay no zava-misy zay no hijorontsika eto isan'andro isan'andro iny ny kantoko radio akiradio raha misy aminareo izy ara-pahatsapana
dia miantso anahako amin'ny messenger nareo, alleloia, dia tonga ianareo a dia ampidirina mivantanety nareo a. Efa misy appel ray zao io a, ndao mpandrosotsika ary a, asitsika sary aloha e, alleloia, nareo asitsika sary e. Tany tompo ary a, Rahalatojo, ianao tafiditra voalohany eo a, inona ny fahatsapana azonao zaraina androany. Tainy Jesosy tojo. Jesosy tsika rehetra, makasitraka nareo manadaka amin'ny toriteny fa nampahery sady nahafinaritra, nampieritreritra ihany koa. Tena nahakasika anany hoe anao asa lehibe a, dia tsy hoe resaka démonstration sy sandeha ambony rano sy mazimazy sy tsy fatapatatry ery a, tsy hoe amompy olona tsy omby dimy arivo sy ny sisa, fa le hoe mitona olona amin'ny fahamarinana. Nahakasika tokoa le tour de piste teo a, hoe lasa nitsoka le nanao anazy a, satria tena sarotra na mierina le amin'ny mahitsy a, izay koa nahakasika anazy. Sady alao hery a, dia tena mampandroso hoe na dia sarotra ny arangana fahamarinana dia mba anday anjara amin'izany, alleloia. Dia izay no nahakasika anazy. Tainy Jesosy taoty. Alleloia, mankasitraka Rahalatojo a, tainy tompo ianao dia mahereza ihany koa ianao a, sotrana dia amin'ny fiaraha-miasa e, alleloia. Izay mivadika e sambatra, tsy rery zay eto fa tena misy miara-mizaka, misy miara-miasa, alleloia. Miara-manaparitaka an'izao fahamarinana izao. Ny fahamarinana aparitakitsika moa dia tsika ihany koa. Eny amin'ny hitan'ny masony olona eny a, alleloia. Dia andaontsika riavana, andaontsika tena hoe amin'ny toriteny velona, alleloia. Ao moa efa ny olona nge tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny fihetsika ihany koa, alleloia. Dia andao ataontsika hita ety amintsika fa velona Jesosy. Teny Rakoto Zaka, anao zao ny fitenenana, inona ary ny azonao zaraina androany? Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana tainy Jesosy antsika rehetrarehetra. Maheno anahy tsara nareo? Maheno tsara mihitsy izay anao zao ny fitenenana. Mankasitraka ny teny tena nakasika be anao teo pastera dia sady nananatra misaotra aloha ny teleteny masina Ravavy artisanay, tena mampahery be ilay teny masina. Dia hoe marina tokoa pastera fa tsika rehefa mitoro ny teny masin'Andriamanitra, ny fahamarinana an'Andriamanitra dia tena hoe tena sarotra ary tena tsy tian'olona tsika ary tena indrean'olona. Ao foana ilay fiteny fa izy nareo, fa inona inona fa inona fa tena hoe manendrika antsika anao tena tsy tia antsika ny olona. Fa marina mihitsy tenin'ny pastera izay hoe ninona zavatra miseho tsika mitoro ny fahamarinan'Andriamanitra hatramin'ny farany a, dia anarana nampianaran'i Jesosy tsika ohatran'i Jesosy kely ireny ozy pastera, dia tena hoe aza kivy ilay avy amin'ny malala, ninona zavatra miseho, ninona zavatra manohatra, dia ny fahamarinan'Andriamanitra dia marina. Resaka sabata, resaka tsy fihinanana zavatra maloto ny rehetrarehetra, aza kivy izany fa tena fahamarinan'Andriamanitra dia masina ao anatin'ny Baiboly, tena mizara, tena hoe mizava manazava an'izany teny masina izany. Tena bitraka mihitsy ny olona miteny an'izany hoe efa azo hohanina izao, efa tsy ohatran' izany to, tena mavana izany teny pastera izany fa tena tsy moramora izany tena hoe manazava izany teny masina fahamarinan'Andriamanitra izany fa Andriamanitra ny gasika amin'ireny olona ireny tokoa. Dia mankasitraka pastera fa mampahery. Amen, alleluia. Alleluia. Fa iny tompo andro fa zay mankasitraka Rahavavy Rakoto Zaka, Andriamanitra manakirem-pahasoavana ny amary fitianao mitombo sitra dia mitombo fahasoavana, misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara. Alleluia. Dao mbola piditra olona hafa indraytsika, mbola misy olona hafa izara fahatsapana ihany koa, dia falitsika mandray an'ity olona anankiray ity haingo Irina Rodriguez, anao ny fitenenana inona ary ny azonao zaraina androany? Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia manona ny fitanana Jesosy amintsika rehetra. Mankasitraka nareo ny avy amin'ny fiteny na ny vaparina tokoa. Ia moa izany zavatra tena nakasika
hoe ny asa lehibe eo artista lehibe tsika dia hoe vita anao ny asa tapaka tsy afaka ny analana maty tsika afaka ny andeha ny ambony rano tsika fa ny amerina ny olona fahamarinana hoe tsy mora koa manakana ny manorina reny efa rava no manorina ny vaovao dia tsy mora ny akaiky mitarika olona fahamarinana ohatra fotsiny tahaka ny teny pastera teo hoe ny olona efa voambara no teny soratra masina vata ny izy dia ny olona nefa teny alahady izay zao dia ohatra tsy maintsy fahamarinana araka ny misy teny hoe mitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana aloha zay dia tapisana mandavisaika na kasika be mihitsy izay pastera izy hoe no fanaforoaka dia mankasitraka inany aleloia amen. Aleloia, mankasitraka indrindra-dranavaritsika Rodriguez sika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy. Misaotra anareo rehetrarehetra ny zara fahatsapana. Mbola misy olona ray ao mbola misy arakaray zara fahatsapana ao ambadimbadika ao dia ampandrosoantsika avy hatrany izy tahitopary ranavavitsika Angelina Diamant any Chine anao ny fitenena ina ny fahatsapana azonao zaraina androany. Ny Jesosy tsika rehetra mankasitraka amin'ny fitenena fa tsy tena ny fahatsapana voaray tandroany amin'izay fahamarinana Andriamanitra hoe tsy mora manangana ny zavatra efa rava, tsy mora ilay manaraka an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana io satria dia fantatsika olombelona ny didin'Andriamanitra fa isika izany manavakavaka an'izy io kai hoe tiano arahako tiany tsy arahako tatsika rehetra dia rahana Jesosy mampahafantarina izay fahamarinana izay ary miezaka foana mijoro amin'izay fahamarinana izay ninona mitranga amin'izay firenena misy atsika dia misaotra betaka ny pastera na mpianatra n'izay fahamarinana Andriamanitra mijoro any anaty izay tsy menatra mihitsy afaka soratana eny amin'ny tratra mihitsy ary hoe izay dia mpanaraka an'Andriamanitra fa mijoro foana atsika na iza misy atsika izany. Amen. Aleloia, mankasitraka misaotra betsaka nareo amin'ny fizarana fahatsapana fa zahako indray mahery rehefa mizara fahatsapana nareo. Aleloia, satria dia tsy afaka hoe tsy nitabataba fotsiny teto nandritra ny adin'ilay sasany fa teo koa nareo tena nandray ary Andriamanitra manankirepasoavina ny hamaly fitia anareo rehetrarehetra. Andao tsika anao hira anankiray. Aleloia. Dia andao ataontsika ty hira tsy dia fanaontsika eto mihitsy izy ity fa andao mba ho ataontsika eto ilay izy karazana voady kely ataontsika amin'ny Jesosy hoe tena za Jesosy aina ny fetra amin'izao anompoko anao zao anao ny asanao ikeko tokoa fa lehibe ny asa tsy maintsy atao fa andeha ataontsika izy avy izy mivonona mba hanolo tena ho an'Andriamanitra anao voady ny atren'Andriamanitra dia andao mba hiaraka hira amikoandiry ty aina ny fetra tompo-mpanjaka aina ny fetra anarahako anao. Ino finaritra daolintsika rehetrarehetra dia aoriana izay hivavaka avy hatranytsika ao aorianan'izay. Fetra di tumpu-mpanjaka, aina fetra narahana, kani kalefa tsy maintsy uzaka, mifanona tsy maintsy atao. Jeju sarati faneva, mana susana na vuta nana, kansi jabuman nuna medina, kata nubabuan sama.
Marina Jesosy. Sotranao zay Jesosy malala, mankasitraka sy midera ny anaranao masina izay. Misaotra Jehovahandriamanitra ny amin'ny fotoanandroany. Misaotra tamin'ny hafatra, tena mamy ny hafatra Jehovah. Misaotra satria nampafana ny tena anatin'ny fonay koa izany Jesosy, ianao miteny hoe anao asa lehibe noho izao nao izay. Dia tena mahatsiaro tena hoe raisinay tena hoe fahasoavana ho anay izany hoe avelanao menao alalana anao asa lehibe noho ianao. Misaotra Jesosy. Dia araka ny iranay teo Jesosy aina ny fetra tompo ataonay izany ho anao, halleluia, ho ataonay izany ho voninahitra anaranao. Miohery izay, miohery hatrany hatrany ahafahana manatotosana izany asanao lehibe izany. Fa lehibe izany Jesosy ianao mahita ny amafiny izany asa izany, fa raha tsy noho ny herinao tsy vitanay izany. Sofa eo ianao, sofa eo ianao na dia ny connexion anay tsy tapaka aza Jehovah, mbola ianao, halleluia, mbola ianao no mitazona eo. Voninahitra leo anao hatramin'izay dia mandrakizay, mankasitraka Jehovahandriamanitra. Voninahitra ho anao dia raha laza saotra, miohery izay, ary io lalana izay, hoe tolotsaina izay, amafiso ny sainay, amafiso ny fonay, halleluia. Jehovah, ao ataonay ny asanao. Lehibe ho ianao, fa izay mahatsapa fa kely ny zavatra vitanay. Fa raha ianao moa Jesosy miteny hanao asa lehibe, ataonay izany Jehovah, ataonay izany Jesosy. Meo anay ny hery, meo anay ny fahafahana, meo hery tanjaka sy fahasalamana. Na dia ny feo anay, ataovy feo mahery, ny finoanay ataovy matanjaka. Hanehoany voninahitra ao izao fandarana izao e. Fa vonin'izay Jehovahandriamanitra, vonin'izay Jesosy. Safana masina, dia raha laza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Beny tsy voalazako teto. Fa mangataka ho an'izay rehetra tonga teto androany ianao fanamasina hikasika azy ireo araka ny halehibehan'ny voninahitra Andriamanitra. Dia tsy hitako izay angatahana fa fantatro fa ianao mahalala ny tokony atao. Fantatro amin'ny masoany tsirairay avy. Voninahitra ny eo anao. Saotra Jesosy. Ndevoly sy Satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza. Ao anatin'izany, tsy azo ny devoly. Tsy aingohana izany, tsy azo ny devoly hanangalarina izany. Saotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena. Ndao mpandrotsiana navavintsika nambinina. Ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Nambinina anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy tsika rehetra dia tain'i Jesosy ihany koa i pasteur mbola ihany mivavaka amintsika riava-manana. Jehovahandriamanitra araina eo mbola misaotra anao indray izay amin'ny fotoana sy ny menao tandroany.
misaotra ny amin'ny teninao mamy, misaotra ihany koa ny amin'ireo zanako izay nampitondrainao an'izany hafatra izany na tamin'ny vavaka izany na tamin'ny teny sy ny fampianarana dia tena hoe misaotra Jesosy satria tena nampianatra anay indray ny teny izay noentinao androany Jehovah Andriamanitra tena hoe nampianatra anay nafantatra ny marina betsaka mihitsy Jehovah Andriamanitra dia tena hoe isaorana sy iteraina ny anaranao Jehovah Andriamanitra ary tena marina tokoa Jehovah Andriamanitra fa tsy ny andeha ny ambony rano na ny amahana olona maro na andeha anatsangana maty Jehovah Andriamanitra no tena hoe zavatra tianao ataonay fa zavatra tianao ataonay Jehovah Andriamanitra dia anorona ny finoana mandrakariva hifantoka sy hifikotra aminao mandrakariva ary ihany koa hanangana an'ireo izay efa rava dia ny teninao izay avilivilin'ny ny olona izay manolana anazy Jehovah Andriamanitra dia tena hoe misaotra satria tena nampianatra indray izany teninao izany androany tena nanitsy tena nanoro dia tena hoe isaorana Jehovah Andriamanitra fa tena izany koa ny fahamarinanao ary tena hoe izany ianao rehefa miteny miteny fahamarinana Jehovah Andriamanitra dia betsaka mety zazaka an'izany fahamarinana laisainao izany ka izay nefa Jehovah Andriamanitra dia mbola ity sy mbola hialako eo ambanin'ny fahefanao mandrakariva satria tsara ny fitantaranao sy ny fitondranao dia ny teninao rehetra ihany koa Jehovah Andriamanitra dia mba tianay tena hoe ho any amin'ny firenenay izany Jehovah Andriamanitra satria izany tsy fahamarinan'ny teninao izany Jehovah Andriamanitra dia tena manjaka ao amin'ny firenenay tena miroborobo izany teninao lainga Jehovah Andriamanitra ilay lainga amboarin'ny olona fa tsy ilay hoe ianao no nandainga Jehovah Andriamanitra tsy ianao no nandainga fa ny olona nanolana ny teninao Jehovah Andriamanitra dia tena manjaka ao izany teny izany Jehovah Andriamanitra tena hoe mahaverivero fanahin'ny olona tena hoe mahatonga ny olona tsy tafarana fa tena hoe mikarapodrapoka Jehovah Andriamanitra satria voafahana rano maloto ny olona voafahana sakafo maloto Jehovah Andriamanitra dia tena mangataka mihitsy hoe Jehovah Andriamanitra hoe tena hikasika ny fanahin'ny olona tsirairay ao Madagasikara eo ianao Jehovah Andriamanitra tena hamindra fo amin'ny olona tsirairay avy eo ianao Jehovah Andriamanitra indrindra ireny olona izay mamina ny samboka ireny Jehovah Andriamanitra izay tena hoe samy toro ny fahamarinanao tsy samy teny ny zavatra marina fa zavatra hodikodina zavatra amboarina fa tena hoe filazantsara avy amin'ny olombelona ny tena misy sy manjaka Jehovah Andriamanitra ao amin'ny firenenay ao ary mahatonga ny firenenay tena hoe voakapoka sy voasazy dia noho ny hamaroany izany zavatra izany ao amin'ny firenenay Jehovah Andriamanitra izay dia sasatra foana tsy sasatra Jehovah Andriamanitra no mitondra izany firenena izany eo anatrehanao tena hoe hoentinay malonanao satria aiza ary Jesosy no hitondranay ny firenenay eo anao ihany hitondranay ny firenenay mangataka ny famindraponao izay mangataka ny hamoram-pananao izay Jehovah mba tena hoe amela heloko ary koa ampisokatra maso ny malagasy tsirairay avy hanala ny zavatra izay tena hoe masarona ny malagasy tsirairay avy Jehovah Andriamanitra dia mba tianay tena hoe kasika amin'ny fon'ny malagasy ianao Jehovah Andriamanitra izao teny izay ambaranay izao Jehovah Andriamanitra amin'ny fampianaranay dia tena tianay mba tena hiparitaka ao amin'ny firenenay Jehovah mba tena hiteraka fivoazam-panahy ao amin'ny firenenay ao tena hoe izany ny andrandrany mandrakariva isan'andro eo anatrehanao aminao izany ny antom-pisinay mahatonga anay mbola tena hoe hitalao foana Jehovah Andriamanitra satria tsy te ho sasatra ny amin'ny firenenay izay tsy te ho reraka ny amin'ny firenenay izay fa te hitolona te hiady foana ny mba hisian'ny fahafahana sy ny famonjena ary ny fanavotana izany firenena izany ianao irery ihany afaka manao an'izany Jehovah Andriamanitra fa izay tsirairay dia fitaovana kely Jehovah Andriamanitra ka hoenty izany fitaovana kely izany hoentinao ho amin'izany firenena izany Jehovah ianao mihitsy ny tena hoe andray an-tanana hampielo ny filazantsara marina izay toriany ity fikambanana kely ity Jehovah Andriamanitra dia misaotra indrindra satria ianao nanome anay an'izao fotoana izao ianao nanome anay nafahanay indray nisitraka ny teninao sy ny fahamarinanao androany andederaina mandrakariva ny anaranao misandrata Jehovah Andriamanitra anao ny deranao ny ady ary ny voninahitra mandrakizay Alleluia Amen. Halleluia mankasitraka indrindra andrarabavitsika nambidina atao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay Andriamanitra manankirepasoavana any amaro fitenao tombosy ary amin'ny tombo fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo mahereza koa tsika anatin'ny groupe izay maharesy manangana fahamarina rehefa ravo tsika azaketraka izao mafy ny fiantsonareo ny tenin'Andriamanitra ary aza matahotra azy efa nomeko andro nataka ny dia mondy ianareo ahafahanareo manasika ireo vahoaka betsaka ireo
afahantsika manatrika an'ireo mpanohatra rehetrarehetra ny fahamarinana andreo mahereza ny tompo-bombantsika. Tainy tompo daholo raha pitsika mioneto indray raha mbola tsy tonga eny amin'ny raolanitra Jesosy ka tainy tompo velonaina soamantsara tsika rehetra. Dia raha pitso amin'ny 4 amin'ny 5 eo tsika dia efa hiaraka amin'ny groupe izay maharesy indray ao anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra. Dia ao aorianan'izay moa amin'ny sivioralina hiaraka amin'ny tena ketronareo amin'ny ekipa manaraka amin'ny avavaka fiambenana. Aki radio point radio 12345.com afahanao mieno ny onjabeo Aki radio. Aki radio point radio 12345.com. Ao ihany koa ny site web antsika vaovao izay nisokatra izay maharesy.org. Hitanao daholo indray na ny vidéo na ny haino radio na ny fanazavana sy ny fampahafantarana isan-karazany, ny sary maro isan-karazany ho antsika ato amin'ny fandarana reto dia manasa anao hitsidika izany pejy izany. Tainy tompo daholo ary mahereza daholo dia raha pitsika miona haleloia amen. Misaotra anao nahatra hatramin'ny farany.